mialatsiny fa nihevitry olona zay koa satria tsika malagasy no tompon-daka eran-tany amin'ny famoronana ny antsoin'ny teny frantsay hoe faux problème. Tsy ny tena problème no makikitsika aloha fa faux problème zany hoe tsy tena problème fa problème miforoporona. Zao problème iainan'ny olona, vrai problème hoe rehefa ody izy dia any anaty tatatra no mandeha vao tonga ao trano. Mivoaka ny trano izy dia fotaka ny dira ny tsany vao tafavoakary amin'ny arabe. Zany ny problème, vrai problème hitadavantsika vrai solution tena vahaolana marina fa tsy olana distoerana dia lasa hitadiavana vahaolana distoerana. Faux problème hitadavana fausse solution. Inona no tiako tenenina amin'izay? Eran'izao tontolo izao dia misy zany double nationalité, triple nationalité, tsy nisy olombelona nivadika do tamin'izany. Afanao zany. Za tsy tanisa hoe Benjamin Netanyahu neka nationalité américaine, na eo ihany neka hongrois, Sarkozy, sisy Manuel Valls neka sady espagnol. Fa tsisy frantsay nametra hoe ndany ianao ry Manuel Valls mandeha any am'izay alienao any fa tsy mila anao zay. Tsisy an'izany ny problème. Misy aza firenena hoe tonga aty aminay mampiasa vola fa zay tonga mampiasa vola aty aminay dia omenay nationalité nay. Zany ny ataony matory ny fireneny reny. Tsy manana le ampahatapitrisa ny arena misy eto Madagasikara. Tsy manana volamena, tsy manana bois de rose, tsy manana safira, tsy manana ninino fa mandroso be satria zany ny problème tena hatreny fa tsy mamorona izy hatramin'ny tsika ny malagasy talohan'ny fanjanahantany talohan'ny fahaleovantena tamin'ny 60 dia nationalité française daholo. Rehefa nahazo ny fahaleovantena tsika dia nomena lalana hoe zay mbola te hitazona an'le nationalité française dia mahazo mitazona. Zay tsy mila dia manao taratasy dia tsy mena tsiny. Be dia be tamin'ny malagasy no mitazona nationalité. Marina ny anatin'le lalàna tany amin'ny eritreritra voalohany hoe alors nga zay manana nationalité hafa dia tsy fa nisy na ny lalàna ela aza dia hoe izy mihitsy nefa ny manao taratasy ary mpitsarana mihitsy hoe rehefa tsy nafonao le mamalagasy fa rehefa tsy niala amin'ny mamalagasy izy nationalité malagasy foana na manana nationalité hafa azy. Ary mieritreritra za mino fa ny président Tsiranana sy ny gouvernement tany manontolo nationalité française fa tsy fantatra izy milaza hoe tsy tena tia tanindrazana malagasy ny président Tsiranana sy ny gouvernement tsy nanao ninina teto amin'ity fireneny ity fa mikarakara ny tombotsoan'ny vahoaka any Écosse sy ny any Normandie non. Ary tateori ny général Ramanatsoa izy zany filoham-pirenena anisan'ny tia vahoaka teto taka ny général Ramanatsoa fa izao nationalité française ny général Ramanatsoa sy ny vadiny sy ny zanany fa tsy misy problème ho an'ny malagasy zany sy ny sisa tateoriana tsy tanisa anaran'olona fa misy prime ministre tamin'ny gouvernement nationalité française tsy nametrakolana tamin'izany ny malagasy satria tsy vrai problème amin'ny malagasy zany fa mety problème na mpanao politika sasatsasany mety tsy mpanao politika rehetra koa satria zamy fa re mpanao politika rehetra reo raha tena antanina izy avy manana nationalité française ny andro tokony angambany tsy amorona dikan'izany tsy an'ny problème tsika. Ary misy miteny hoe rehefa nationalité française dia so baikony frantsay iza le baiko ny gouvernement frantsay. Ny gouvernement frantsay raha tsy mahabaiko ny vahoaka frantsay hitantsika teo tany France hoe misy zavatra kely fa sahirana ny gouvernement rehefa nitabataba eraky France fa sahirana ny gouvernement maika fa isika ny malagasy ny BDB fetsarambelatsingama fa BDB ny olona te ahazo nationalité hafa na ny fahoriana maka visa itsana aminetsy za dia misy olona efatra filo taona tamin'za directeur de cabinet ny président Ratsirika za conseil spécial nany transition hoe so dia mamalala olona amin'ny ambassade français anao mba hanamora n'ity visa ty fa mpiasanao vacances fotsiny azy fa fadiran'ovana amin'le zany ny lanin'ny olona zany fa tsy hoe teo frantsay izy na teo amerikanina izy na teo sinoa te azo ny tombotsoa am'izany fotsiny fa tsisy gasy te hiala amin'ny mahamalagasy azy na iza dikan'izany zany dia tsotra fotsiny amiko hoe faux problème zany satria mety te hanakotrakotrana hoe so dia lany le rangahy io dia aiza mihirika tiana nisy hirika dia endao arany fa tsy zany problème malagasy fa hoe ny président Tsiranana ve
ny général Ramanatsoa ny président Ratsiraka ve sy ny sisa ny minona nationalité ny tsisy nanontany an'izany fa hoe tena tia tanorazana malagasy izy tena miasa ho an'ny vahoaka malagasy izy ary mialatsiny raha miteny asa aloha zay olona mety anana fisalasalana amin'ny fitiava-tanorazany président Rajelo ny fitiavana tia navitra ny vahoaka malagasy ny fitiavana tia mpandrosany ty fireneny tia nangana fotodrafitrasa eran'ny Madagasikara ka na amin'ny andron'ny Covid amin'ny andro alina raha miditra ry amin'ny bakary teo inona ny manjoan'le vahoaka malagasy tsisy problème de nationalité zany fa faux problème ditadiavana fausse solution ary tsika amin'ny famoronana fausse solution io dia manondratsondrana vao tamin'ny lady any jery dia mbola 5e pays le plus pauvre du monde itsika malagasy fa efa tamin'izany teny tany amin'ny radiotsika vao no ny teny fa 5e pays le plus pauvre du monde Madagasikara fa maninona ihany tsika ny tsy mety hivoatra ny filoham-pirenena ny fandimby ve zay filoham-pirenena ny fandimby a dia napiakarina dia nataotry ny Andriamanitra kely a dia rehefa tsy metimety ny fiainana dia atao diabolisena dia ahongana eny amin'ny 13 mai dia nahongana président Tsirana dia eny amin'ny 13 mai président Ratsiraka dia eny a président Zafy dia président Ravalomanana dia président Ratsiraka ndray dia zany foana dia manontany tena hoe zay président malagasy hoe zany dia efa olona tena pozina eto amin'ity fireneny ity ahoana ny inoko an'izany raha misy anankiray ngamba dia mety manaika na roa fa tsy zay président rehetrarehetra dia olon-dratsy daholo tsy olona non fa sy misy mentalité eo misy fisainanao a ary tsy fisainany vahoaka rehetra ngambany fa fisainana mpanao politika vitsivitsy rehefa tia hanongana tia azo seza dia ndao ahongany ranona aloha dia tarihina vahoaka dia ampiasaina anaovana resaky isan-karazany dia te hiaka-seza indray aho ka za tsy olany raha hilatsaka dia ndao indray aloha dia ndao rangano nangana tetezanita dia itsika ny mahita fausse solution tsy iainan'ny olona rehetra isika reran'izao tontolo izao ny mahita an'izay hoe rehefa hilatsaka ny président Pernas na mpitondra Pernas dia midémissione tsisy an'izany isika rery ny mamorona solution hafahafa dia rehefa tsy mety iny dia mamorona solution hafa indray efa ao anatin'ny mahazatra n'izao tontolo izao hoe mandahana président république 5 taona tapitra ny mandat dia miroso amin'ny fifidianana efa 5 taona no endrasan'ny sasany an'le fifidianana fa misy mamorona hoe andao rangahy isaky miroso amin'ny fifidianana dia sy fitetezamita raha tsy gasy tsy manao an'izany tsy gasy rehetrarehetra fa mpanao politika gasy vitsivitsy dia mamorona problème dia tsika ve zany isaky ny fifidianana président république dia anao tetezamita aloha dia tonga indray afaka 5 taona dia sy fitetezamita indray aloha tsy zany ny ampandrosana normal tsika raha ohatra ka nomena Andriamanitra ny arena rehetra misy eto amin'izao tontolo izao ny arena na volamena na safira na bois de rose na langouste na crevette na terre rare zay arena tsy tafopespecel fa io tsika mialagasy satria tsy ny tena tokony hamakina aloha no makitsika aloha fa zavatra hafa no andanin'andro tsotra fotsiny alefa ny fifidianana raikitra izy zao samy miezaka anao fanaraha-maso ny fifidianana isaky ny bureau de vote samy miezaka rehefa ohatra ka mpanao politika na tsy mpanao politika anara-maso ny fitondrana n'iny vokatriny miala ao amin'ny bureau de vote mandra-patonga any amin'ny district arao maso ny vokatriny mandra-patonga any amin'ny CENI sy any amin'ny HCC zany ny tokony hamakina aloha hoe andao a mba hiroso amin'ny zavatra mety mitovy amin'izay fanao n'izao tontolo izao fa tsy amorona faux problème dia avy eo inona ny faux problème inona natao ny faux amorona fausse solution fa tokony vrai problème andao atrehry dia hitady tena vrai solution tsika zay ihany ny ampandrosan'ity fireneny ity zany resaka nationalité zany mialatsy za mihiny fa di olona mitabatabany manana nationalité française na américaine na belge na te azo an'izany fa tsy nahazo dia mitabataba fa za mialatsiny mety tsy fantatry fa za mihiny fa ny malagasy rehetra raha omena nationalité française sy américaine sy belge sy sinoa tsy andary fa zay ny azo nytomotso fa zany tsy analatsika menakavy tsy malagasy fa namahazo taratasy iray malagasy na tianao